Mazava ho azy mampiavaka anazy aloha dia ny fitomboan'ny tolotsafa izay omenay amin'ny fiandiany fahiny aty. Ny tolotsafa zany dia mitombo. Ary ny faharoa dia fandraisan'ny gouvernement tanjara amin'ity andiany fahaenina aty, izay izy moa zany ray aman-dreny izay matoa premier ministre, ray aman-dreny mpiahy amin'ity andiany fahaenina aty. Misy firy le asa omena? Mihoatra amin'ny arivo izy io fa mbola tsy teo am-piletanana miambiny fa rehefa any amin'ny salon tsika any palais des sports tsika mahita azy. Falahelo dia amin'ny fitadiavana asa zany dia tsy famatorany le mitady asa. Izay zany anisan'izay voalohany indrindra mahatonga an'le ny olona be tsy hanasa. Ka ny famatorana zany zava-dehibe ilaina amin'ity fitadiavana asa ity. Io zany raha atao ny statistika zany dia angambany eo amin'ny 10% angambany mahita asa noho n'izay zavatra zay. Io zany tsy resaka hoe tsy expérience na diplôme fa le fahamatorana, le toe-tsaina. Rehefa mitady asa tokony hiomana le olona. Zay nefa tsy ampy amintsika. Tsy maty zany hoe zany rehefa antsoina izy tonga dia rehefa hoe rehefa ohatra misy convocation dia tsy tonga, rehefa hoe rehefa miditra miasa izy dia mody dia tsy hita tapoka dia ohatr'izay dia testa le orinasa rehetra. Zay zany zava-dehibe mampalahelo fa ny asanay koa zany dia manabe koa zany zay misy ny fanabeazana ataonay. Zay zany anjara biriky avy aty aminay amin'ny recrutement RH. Eo amin'ny 6-7 ny stand mandray anjara amin'ity andiany fahaenina ity. Ny secteur informatique no tena be dia be amin'ity andiany fahaenina ity. Fa misy zava-baovao zany dia zao na ianao manana diplôme, na ianao tsy manana diplôme, na ianao manana traikefa, na ianao tsy manana traikefa dia misy ho an'ny rehetra ny fitadiavana asa ao amin'io fananitany roa andro io. Fa ny ilainay fotsiny dia tsotra, olona matotra. Io zany ny fitadiavana asa eto Madagasikara tokony tsy andravam-bola. Fa ny anay hatramin'izay zany dia mamaitoana. Zay mahatonga anay hoe manentana ny rehetra mba tonga maro hitondra CV tapaka sy ny dossier rehetra izay misy any aminy ahafahantsika manesilava amin'ireo orinasa izay mitady olombelona matotra. Mety gaga ianao fa miasa ange misy fa le olona matotra no andiasany tsy mahita zay. Zay ny azoko avaly. Ao aminay zao amin'ny cabinet de recrutement RH zany zao be dia be ny mitady asa fa le olona matotra tsy misy. Dia miantonao zany ny tolotsafa.